toerana azo lazaina ho lavitra andrina ary tena ao anatin'ny faratsin-dalana tokoa ny faritra Melaka nefa dia tonga any amin'izany toerana izany ny fampandrosoana entin'ny fitondram-panjakana. Nivadika ny pezy amin'ny tantaran'ny Melaka, tantaran'ny Maitrano. Raha taloha faritra hadilo zany faritra Melaka zany, izao fitondrana izao porofom-poko amin'ny tendany, ny fahatongavana Andriamatoa Minisitra eto amin'ity commune, fa sy district, commune tongavany mihaonana amin'ny fisika vahoaka. Sarotra zany ny tongavana Minisitra amin'ny commune zany. Nefa noho ny fanatanterahana ny baikon'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia tonga eto izy amin'izao fotoana izao mitafatafa amintsika. I baba rehefa vavy mandeha bazary mitondra bonbon omena ny zany. Zava-dehibe amin'ny tantaran'ny Marohazo, tantaran'ny Maitrano, tantaran'ny Melaky izao androany izao. Izay nahatonga hoe mivadika ny pezy. Satria mitodika sika ny fitondram-panjakana, mitodika sika ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana. Marohazo zato isan-jato mpamboly sy mpiomby. Anjaran'ny Mangamanitsy, commune Marohazo, district Maitrano, faritra Melaka indray no nandray ny diaben'ny famokarana iarana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Mitohy moa zany ny diaben'ny famokarana izay ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Hoany isika atao anatin'ny commune rurale ny Marohazo, district ny Maitrano, atao anatin'ny faritra Melaka no nanaovantsika, nanatanterahantsika ny diaben'ny famokarana. Ny diaben'ny famokarana moa dia ao anatin'ny fampiarana ny viny izay napetraka Andriamatoa filohan'ny Republika Madagasikara, Andriamatoa Jaina Andry Rajoelina, dia ny transformation agricole na ny fanovana ny rafi-pamokarana eto Madagasikara na ny fambolena na ny fiompiana. Ny marina fa ao anatin'izany dia misy ny fanamboarana ny barrage izay anisany mampiakatra ny vokatra. Ao ihany koa ny fampiasana ny masom-boly voafantina sy voamarina. Ao ihany koa ny zezika. Ary indrindrandrindra ary anisan'ny zava-dehibe dia ny fampiofanana. Izay no atao anatin'ny diaben'ny famokarana ka anisan'ny voakasika izany ny fampiofanana fobe na ny fampafantarana ny teknika mpifombojà izay amin'ny tany kely ahafahana mamokatra betsaka. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny fampiofanana sy fampafantarana ny teknika papri. Hitantsika zao teo androany fa mbola betsaka ary tena ataoko angamba hoe tena tsisy nafantatra mihitsy ny teknika papri. Zay no anisan'ny mahatonga ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana manao an'izao diaben'ny famokarana zao mba ho fampafantarana ary fampiofanana fobe makasika an'ireo teknika anankiroa izay anisany ampiakatra ny vokatra ny tatsaha mpamokatra. Dia mbola miampy koa moa ny fampiofanana ataonay dia ny fampiofanana makasika ny kokolena ny zanakakoha izay ny tanjona dia ny fiarin'ny tokantrano tatsaha mpamokatra. Akoatra izay ny toana masom-boly vary sebota milanja 500 kilao ho an'ny mponina ao amin'ny commune Marohazo. Nijery fotony ny fizotrandreo asa goava nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa ADDGM ao amin'ny faritra Melaka ny ministra sy ny délégation niaraka taminy toy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa-pambolena ny tohadrano Mariflaly commune Marohazo district Maitrano manondraka lemaka 900 hektara izay sitrahandreo tantsaha manodidina ny 700 iarahana amin'ny UNOPS an'ny firenena mikambana fa tsy ny fida vola. Anisan'ny ho avy ny famokarambary ao amin'ny faritra Melaka ity lemaka ity ho an'ny taona 424 natratra 370 sy 7 sy 100 taona ny vokabary niakatra. Sitraka amin'ny barragen'ny Mariflaly araka ny fahazahoako an'ilay fampiofanana nataonay aloha dia natao aminay dia tena hita fa tena mazava tsara, tena azo antoka fa hampitombo le fahazahoana azy mihitsy zay. Ary fisaorana voalohany indrindra koa moa le fagnomezandreo an'io zavatra io fampianarana azonay izay koa nahazo n'ilay zanak'akoho dia nahazo tombontsoa bevata be zahay dia misaotra be dia be ny fitondram-panjakana zay. Ny taloha dia tena mosary sisy rano tany dia lasa mivezivezy mitadia tany amin'olo sisy mahazo vary mahazo la mahazo misy roapolo daba
dia izao zany no magnategna hoe tonga ny rano ary magnategna koa fa ahazo fakasitrahany rano togoary iadany eo amin'ny fiainanay dia araky ny fiofanana ambarateto moa zany dia mbola sy misy miala lavitra ny efa fiofananay ndandritry ny nahazahoanay an'ity barazy ity dia efa fiofana teto moa mikasiky ny fambolena sy fiompiana indrindra fa amin'ny resaka akoho teo da tena afapo zahay satria iahay ahazo vary sady ahazo voro koa amamborona hotezainay azahoanay vola e varazonay koa mbola izara koa igny avidinay azahoanay vola dia fagnategnanay zany dia ho afaky eo amin'ny fiainanay ahay. Nisany koa ny fitsidiana ny fanamboarana ny lalana izay mirefy 20 kilometatra mampitoy ny fokotany be teno amin'ny lalam-pirenena RNT 19 ao amin'ny commune Maroazo. Melaky manonga tsy mipoly afara.